izanonolotena izanoiraina izao tahanakitsy terena ny bakiozayaraina raha ny finafinasanapetraka nandritra ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tanora izay natao tany Mahajanga ndraiky 12 septambra 17 dia andro any alahady 15 oktobra amin'izao ora ionantsika amin'ny alalan'ity horonan-tsary ity izao no tokony nanaovana fanokafana ofisialy ny taom-panabeazana 17 eto anivon'ny Mpikambana mpanazava sy Tily eto Madagasikara. Noho ny fisian'ny aretina pesta sy ny fepetra izay nodray sy ny fitondram-panjakana ary no mahafisy ny komity lehibe ny Mpikambana mpanazava sy Tily eto Madagasikara dia hemotra amin'ny fotoana manaraka amin'ny fanokafana ny taom-panabeazana eo anivon'ny sehatra nasionaly. Mba hahafahantsika miroso avy hatrany amin'ny asa fanabeazana nefa dia indro ampitaina amintsika ny hafatra avy amin'ny Foibe Tily eto Madagasikara. Misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika fa nomeny fotoana nahafahantsika nantanteraka ny fandaharam-panabeazana rehetra natao tamin'iny taona iny 17 tao anatin'izany nietsika nasionaly izay nataontsika tany Mahajanga tao ny tendro tao ny fifity tao ny feona amin'ny filoha-parintany ary ny TPTM. Maro ny asa nataontsika ary mafimafy ny asantsika tamin'iny, mafy koa ny sedra nahazo atsika raha tsy resaka amin'izao fiatombohan'ny taona zao fotsiny ary. Reto raha misy hafatra ho antsika tsirairay amin'izao fanombohana ny taom-panabeazana zao. Voalohany momba ny resaka pesta. Miangavy atsika mba ho tony ary anaraka tsaka sy andavany ny toromarika rehetra izay omen'ny tompony andraikitra momba an'izany, na ny eo amin'ny firenena, na teo amin'ny fikambanana, na ny amin'ny fiangonana. Ary tsy anaparitaka ihany koa raha tsy vaovao maro-potitra ary dia andray andraikitra avy hatrany kanefa ny fandraisana andraikitra ao anatin'ny fiarovan-tena tanteraka mihitsy. Zay zany ny toromarika voalohany momba ny resaka pesta. Faharoa mikasika ny lafin'ny fanabeazana. Ngezabe ny zavatra ataontsika amin'ity momba ny fanabeazana satria anatanteraka hetsika ngezabe indray tsika amin'ity 2018 17 ity ao anatin'izany ny PO ary ao anatin'izany koa ny forum des jeunes. Inona ny zavatra miandry atsika dia n'izao dia ny fanangonakevitra mijery sahady inona ny hevitra hoetiko ary hevitra tsara mba hanapina ny fikambanana amin'izany PO sy forum des jeunes zany. Ny fahatelo dia fananganana toeram-piofanana sy lokal mihitsy ho an'ny Tily eto Madagasikara izay ataontsika anatsamarofosa. Ngezabe io ary defi ngezabe ho an'ny fikambanana Tily eto Madagasikara izay andraisana anjara tsirairay ny rehetrarehetra, tsy ny Foibe ihany fa itsika rehetrarehetra izay any na tsy ny eto Antananarivo fa ny any amin'ny faritany indrindrandrindra ahoana ny fomba ananganantsika izany amin'ny volana Desambra raha sitrapon'ny tompo dia hanomboka izany asa zany koa dia miomana sahady fa isy vaovao isy fandraisana anjara, isy toromarika ary isy asa izay andrasana ny anse tsirairay avy hatrany amin'ny filoha-parintany ka hatrany amin'ny komity parintany, komity mpivondronana sy ny any amin'ny lovitao kely indrindrany. Faefatra mahakasika ny resaka karatra, ny fiantohana, ny varotra sy ny fitaovana ao Antsamanitra sy ny amin'ny Sokoto eto amin'ny Tily eto Madagasikara. Mba fisorohana ny loza izay nahazo atsika dia efa misy hetsika atao momba izany ary dinikasa ngezabe ahoana ny etrehana ny fikarakarana rehefa andeha hilasy isika koa dia manentana sahady ny amin'ny karatra sy ny amin'ny fandoavana an'ireny ary indrindrandrindra ny Foibe Mpikambana amin'izao fotoana izao dia hieritreritra hamoaka document sy hamoaka izarantsika inona no etrehana n'izany lasy na ny fikarakarana ny fiara na ny any amin'ny rano sy ny rehetrarehetra anandasy sy ny sécurité, ny hygiène ary ny resaka qualité. Fahadimy dia mahakasika ny fitantanana olon-dehibe sy ny kalitao. Raha malala fa taom-panabeazana tompony andraikitra itaona 24 io fantatsika tsara zany ary matetika isika dia somary misavorivory kely na ny hevitra na ny olona tsy olana zany ary tena zay no antom-pisintsika rehetra ao koa na ny firenena aza dia taom-panabeazana ihany koa ny amin'izany ka manentana atsika olon-dehibe rehetra ako mba hijoro fitaratra na amin'ny fitondran-tena na amin'ny fiteny indrindra fa ny amin'ny fihetsika atao
satria isika ihany ao nampianatra ny zandritsika na amin'izany fanavaozana izany. Aoka isika azoto angataka amin'Andriamanitra mba ho izy no anendry sy anentana izay olona indray ao anatin'izany. Misy ny fanavaozana ty amin'ny foibe misy ny fanavaozana any amin'ny faritany rehetrarehetra any sy tena amin'ny fivondronana azy. Inona no baiko? Ny baikotsika azotsika dia hoe mamorona tontolo tsaratsara kokoa. Voizitsika hatrany zany zay tontolo tsaratsara zay ny momba ny resaka kalitao na amin'ny fiteny na amin'ny fihetsikise olon-dehibe, ary ho voninahitra ilay Andriamanitra izay niantso atsika tsirairay avy zany. Ny fahenina dia mikasika ny lafo ny fanofanana. Lafo ny fanofanana dia mifanohy amin'izay olon-dehibe nyresahako teo aloha zay. Ankoatr'ireo lasy fanofanana sy fifanana zay efa mahazatra antsika rehetra eo anivon'ny faritany sy eo amin'ny sehatra nasionaly dia hosahantsika amin'ity taom-panofanana vaovao ity koa natao hoe formation modulaire. Io dia natokana ho an'ny TP3 amin'ny mpanofana mpanampy izay fanofanana efa ampiasain'ny université amin'ny toeram-pikarohana ambony. Manaraka an'izany tsika hiditra amin'izany amin'ity taona ity. Ho voizina eo amin'ny fanofanana ihany koa ary tena voizina mafy ny toetsaina miabo. Ilay toetsaina miabo izay miatrika ny fiovana, ary toetsaina miabo na fahanovana miabo ho an'ny fikambanana ty reto Madagasikara ary ho an'ny firenentsika koa. Zay le anorona tontolo tsaratsara kokoa. Ny fahafito mikasika ny lafi ny fifandraisana. Io dia nanaovana ezaka ngezabe satria politika na stratégique omeny eo mamaisantsika izany. Ny hoe andao ampifantarina ny olona rehetra ny tena ataony ty reto Madagasikara ataony skoto, fa tsy miononona amin'ny samy skoto isika. Ka ezaka ngezabe nataon'ny fikambanana indrindra manomboka amin'ity taona 17 ty ny ara-asa amin'ny radio Madagasikara sy ny televizionna malagasy, ary io fiara-miasa io mba hitsonjovana ny faritany. Araka ny tenenina ambonimbeny ty reto Madagasikara dia mipaka any amin'ny any ambanivohitra rehetrarehetra any, ary fantatsika fa televizionna malagasy sy ny radio Madagasikara dia mipaka any. Ka dia ara-asa amin'izany tsika ho an'ireo ny Foibe Tily sy ny ekipa nasionaly rehetra momba an'izany. Manaraka izany eo amin'ny lafiny haim-panahy izay tsy kely fa tena goavana. Marobe ireo fanamariana sosikevitra avy amin'ny ray aman-dreny mpitondra fivavahana izay isaorana azy zany ny amin'ny momba ny haim-panahin'ny fikambanana. Voarain'ny Foibe ireo ary hiezaka izahay indrindra ao amin'ny départementany APF no anaraka ary apiatra izany fitaizam-panahy, apiakatra zany atao hoe haim-panahin'ny fikambanana na ny beazina ary indrindrandrindra aty amin'ny mpanabe. Araka ny teneniko teo aloha dia taom-panavaozana ny tompona andraikitra izao. Ny Foibe Tily eto Madagasikara dia miantso amintsika rehetra na iza zay mahazo antso manokana, vonina sy mahafeno fepetra andray andraikitra amin'ny maha filohan'ny Foibe na koa filoha-paritany mba hifanantona amin'ny tompona andraikitra, na ny filoha-paritany ana amin'ny faritany na ty amin'ny Foibe dia mifanantona amintsika. Satria araka ny teny teo atao ankahalalahana ary amin'ny antson'Andriamanitra izany. Fa dia miantso anareo izahay zay vonina afaka mandray andraikitra momba an'izany, satria ilaina ny fanomanana ny fitondrana ny fikambanana eto Madagasikara na amin'ity reto Madagasikara. Inona raha ny afatra fohy? Tsotra ny afatra fohy ho antsika zay ekipa Foibe sy ny praidia ato amin'ny Foibe nasionaly dia mirary soa antsika rehetra ary manantena ifanaritava amintsika tsy hoera amin'ny fotoam-panokafana manaraka. Manandriamanitra rery ny voninahitra ny ho avy no ahorintsika. Neco mi seculo ampia secu ceterica nera wana tipua anu pukwana